Fandray a miaraba antsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao a eto amin'ity fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao ity. Volana janoary 2024 isaorana ny tompo fa tombonandro omeny antsika dia porofon'ny fahasoavana. Aza misaina lasana matsiaro ny taloha indro zavatra izy manao zava-baovao rehefa tonga ankehitriny. Any anefitra ohatsy no asiako loharano. Zany hoe matoa ianao tojo an'ity andro androany ity dia mbola porofon'ny famindrapon'ny tompo izay. Mbola porofon'ny famindrapon'ny tompo izay. Mbola noho ny fahasoavany ny havelomanao, noho ny fitiavany mbola eo anao. Raha sendra lavo ianao, raha niverin-dalana ianao, raha solafaka ianao, kanefa efa tao amin'ny tompo ary mitoetra teo aloha, dia izao no ampaherezako anao a Jesosy Kristy miatra. Jesosy Kristy mamitra fo. Jesosy Kristy dia milaza hoe izay manatona tsy ho laviko mihitsy, ary raha lava ianao dia areniny indray. Izy dia tsy mandatsy, ary izy dia mamitra fo. Ary mbola fotoana ny famindrapo zao. Aza mijanona amin'ny fanamelohan-tena. Aza mijanona amin'ny fanamelohan-tena. Fa ino hoe rehefa manatona azy ianao dia raisiny indray ianao. Amin'ity taona vaovao ity dia ho mpanompo mahatoky anie isika tsirairay avy. Ianao izay tafatoetra tsara, ianao izay miorina tsara ao aminy, dia tsy noho ianao zany fa noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ary toloro azy ny saotra ny dera ny voninahitra mihaja fa mendrika ho azy zany. Ho mpanompo mahatoky anie antsika. Ary ny faniriko antsika tsirairay avy dia samy atahirin'ny solika ilay oviritsy dimy endry matahirin'ny solika, ka na hoenana ho aingana hiavian'ny mpapakatra rehefa hifotsika, ary rehefa tafafotsika ka tonga ny mpapakatra dia hirehatra ny jirotsika, hisolika ao anatsika dia ny fanamasiny zany, ary isan'ilay hiditra ao amin'ny fanasantsika amin'ilay fahampakarabady zanak'ondry. Zay ny tena zava-dehibe. Zay le hoe ka atsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra anampy anareo ny zavatra rehetrarehetra. Manampy fotsiny ny ambiny rehetrarehetra rehefa avy eo tsy ilaina toriana sy zaraina be akory ary, fa tena hoe ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana izany ao Jesosy Kristy ao. Androany mbola te hampaherentsika ahako amin'ny hazakazaka miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Apetrao aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahanareo. Petera voalohany toko 5 andininy 7. Petera voalohany toko 5 andininy 7. Ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahy anareo. Ray zay. Dia Filipianina toko 4 andininy 9. Aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo. Ny ten'Andriamanitra any amin'ny obolana tandremo ny fonao mihoatra izay tokony ho tandremana, fa avy aminy no hiaviany aina tany amin'ny obolana. Ato amin'ny Filipianina toko 4 dia hozy izy hoe ny fiadanan'Andriamanitra no hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Mila tandrema ny fo io, mila tandrema ny saintsika io, ary ny fiadanan Jesosy mila manapaka ao anatin'io. Pedabe ny aretina mitrangany amin'izao fotoana izay aretina tsy hitanao tamin'ny taona tsy haiko hoe raha mandraytsika hoe 20 taona lasa tany hoe aretina tsy de re tsy de fantatra, fa betsaka ny olona miadi-tsaina, betsaka ny olona manany amin'ny ampitso, betsaka ny olona miasa saina dia depressif, tratra amin'ny depression, mideprime, zany hoe tsy mitony intsony, ohatrany hoe eny an-dranomasina eny dia atopatopan'ny onjy eny, dia tsisy fifaliana intsony ny fiainana, tsisy fitoniana ny fiainana, tsisy fitsaharana ny fiainana, tsisy fiadanana ny fiainana. Ianao izay manana an Jesosy Kristy, ianao no antsoina hoe fanasan'ny tany, ianao tokony anome tsiro an'ity tany ity, mandra-piava Jesosy any amin'irao lanitra. Ianao tokony hitahiry ny manodidina anao tsy ho tratra ny fahalovana, ary amin'ilay fanananao an'izay fanantenana, fanananao fifaliana, fanananao fiadanana. Fa raha ianao milaza zanak'Andriamanitra, ianao milaza mpianatra ny tompo, ianao milaza fofobadin' Jesosy Kristy, nefa miaina anaty tahotra, miaina anaty fanahina, ahoana ny fiatraika zany any amin'ny hafa? Ahoana ny fiatraika zany any amin'ny olona torianao, amin'ny olona izaranao teny? Ahoana ny fiatraika an'izany?
tsy ampembotra olona ve zany, tsy ampitsoaka olona ve zany, tsy atonga ny olona metra-panontaniana ve zany hoe fa aiza ny fiadanana, aiza ny fahasambarana, aiza no azona fiainana azo antoka. Za miteny aminao, Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, ary ao amin'ny any ny fitsaharana, ao amin'ny fiadanana, ao amin'ny filaminana. Ny epistily fampianarana ao antsika dia nysoratana ho an'ny mpino, zany hoe olona efa converti, olona efa nateraka avy any ambony, efa nateraka indray, olona efa nandray an' Jesosy, tonga dia tsorina hoe kristianina, zanak'Andriamanitra no nanoratana ny epistily. Taratasy nosoratan'ny apôstôly, dia atsika eto moa zany hoe Paoly dia Petera, nosoratany ho an'ny fiangonana, soratany ho an'ny ataoko hoe communauté anankiray na assemblée anankiray zany, fiarahabavaka anankiray, vondron'olona zay nandray ny famonjena anankiray, dia androatany. Manina ny androatany? Androatany mba ampaherezina, ampiorenina, mba teizana tsara araka ny tenin'Andriamanitra. Dia jerevo le resaka hoe fanahina, fa mivantana amin'ny kristianina, mivantana ampino zany. Dia raha mbola miresaka amin'io tsika, raisika koa Matthieu 5:9, Matthieu 5:9 andiny torotenin' Jesosy teo an-tendrombohitra, dia eo amin'ny 5:20, 5:20, ary iza ao aminareo na dia manahy azy no mahay manampy ny andro iainany na dia kely mojara. Misy lajany pesa ny tenin' Jesosy zany amin'izao janvier 2020 zao. Iza no mahay manampy ny andro iainany na dia manahy azy. Misy taona zany ianao laha ny andro fotsiny ianao mieritreritreo ny amin'ny rapitso. Misy taona za tsy miteny hoe tsy ilaina ny mieritreritra, za tsy miteny hoe tsy ilaina ny mandamina sy mandrindra, tsika zanaky ny avo indrindra, ary fahendrena avy any ambony dia ty filaminana, mora alahatra, mora alamina. Ary ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe ny fahaiza mandamina tsara no entina miady. Tsy miteny azy zany hoe andeha anao goragora, dia andeha anao kitoto, fa ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe endre tahaka ny mena rano. Zany hoe ny endre tahaka ny mena rano zany dia misy prudence ao, zany hoe misy fahamalinana, mihevitra mandamina, raha miteny frantsay sy hoe mianticiper, efa mandrindra zavatra ho avy ianao zany, arak'izay zavatra tolotsaina omeny tompo anao, tsy miankina aminao koa, tsy miankina aminao koa anefa. Ten'Andriamanitra mazava tsara, matokia amin'i Jehova amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalànao. Zay zany zana tena tiako apetraka ihany koa, misy hoe fandanjalanjana ihany zany le izy. Fa manimba zavatra be ty resaka fanahiny ty. Ianao na be eo azy izy tsy tombo akory ny androm-piainanao tsy tombo akory ny androm-piainanao, na tsy mahay manalava ny androm-piainanao akory ianao amin'ny fanahina. Fa misy dia lany fotoana amin'ny fanahina, nefa ny andro ho avy mbola tsy eo, ny andro ho avy mbola tsy eo. Misy an'le mpanoratra zay laza hoe ny tenako foana ozy izy ny fanitsigara mamono eritreritra andro aman'alina, mitady amily ny lala tantara, kinanjo vao mainka nitsoka lalina, mieritreritra mitady anova zavatra, tsy mety misy le izy, miverina foana le ady. Fa io ady io apetrao amin'i Jesosy io fanahinao io dia voalaza misy apetrao aminy fanahinao rehetrarehetra fa izy no mianao. Manimba zavatra io. Efa nitory teto ahako tamin'ity miomany ity ataoko fa tsy voavoalohany zao, ny amin'ny tetikadiny devoly dia zao ny anongotra ny fiadananao aminao. Ary fomba ny anongora ny fiadanana dia zao, anahinao ny amin'ny ho avy, matahotra ianao ny amin'ny ho avy, anahoana re ny rapitso hoe, anahoana re ty asako ty ve mbola isy ve rapitso, aonao reto zanako reto melehibe, manahoana ny zavatra mety ilaina izy ireo, anahoana reny mombamomba ny zavatra rehetrarehetra tanànako reto, ny entretien ty, ny entretien zao, zavatra iry sy ny sisa sy ny sisa. Dia miady be ny saina. Makarary io, makarary io, mampisy aretina io, mampisy dépression io, mampisy famoza-po io. Ary any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana any moa dia betsaka ny mamono tenany e, betsaka ny tonga dia manapitra ny andro mihitsy satria tsy mahita maminy amin'ny fiainana izy, tsy mahita fanantenana mangirana izy amin'ny ho avy. Fa mijery ianao vanim-potoana iainantsika izao, tsy zatra milamina ke, grevy atsy, grevy aroa, ny toetrandro efa mikorotana tsy mandeha amin'izay laoniny intsony, ny ririnina tokony ho ririnina lasa andro mafana, ny andro mafana ohatran'ny lasa andro mangatsiaka,
korotana daholo zany rehetrarehetra zany korotana. Ny vidim-piainana miakatra, ny vola miditra nefa kely, ny zavatra rehetra ohatra miovaova tsy stable, sahiran-tsaina, de manany amin'iny ianao, de ararotiny de vola iny, tsy toeranao amin'le fiadanana ny androany kio. Tetika faharoa ataony de zao, mieritreritra ny lasa zay tsy nety, zay nasolavaka, zay nalavo, zay nampianjera, sy zavatra mety hoe tsy vita ihany koa, nefa mety hoe tompony tsara tokony natao, de lasa any foana koa ny sainao. De inona zavatra mitranga zany? Raha any amin'ny lasa ny sainao, any amin'ny avo ny sainao, ny amin'ny ankehitriny zany ianao tsy hita intsony, tsy hita intsony ianao, fa maizina. Raha zanak'Andriamanitra marina ianao, nateraka avy any ambony, ivereno tsara ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Na dia mandra-pantitra ho aza dia tsy miova aho. Mandra-pahafotsy volo anao, isahirana. Izao no nanao anao, izao no hitondra, izao no anafaka. Izy io atoranao io apetrao amin'ny fanahinareo rehetra, Jesosy Kristy io. Izy io Jesosy Kristy io, io le vato lampy fahagola, vato lampy tsy miova, io le azo ijoroanao, tsy ampienjera, tsy ampiroda, tsy apotika anao, fa io lay nitsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay, manana ny fahefana rehetra ny an-danitra sy tia tany, ary rehefa miditra ao aminy ianao, zanany ianao, izy ny miasa mikarakaranao, izy miasa mikarakaranao. Noho izany isory lavitra ny fanahiny, apetrao aminy ny fanahiny, de rehefa apetraka aza alaina antsony. Ahoana ny ametrahana anazy? De eo amin'ny andininy fafito io amin'ny Filipianina 4:7, andininy fahenina, aza manahy, de ahoana ny atao? Mivavaha, mifona am'izay tsy mety, aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fankatahanareo amin'Andriamanitra, hoeto eo anatrehany zany zavatra mampanahanao rehetra. Apetrako kely eto amin'ity le hoe fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana, amin'ny teny frantsay izy de hoe supplication. Inona ny atao hoe supplication? Dikan'io amin'ny teny fototra tany amin'ny angany dia midika mihitsy hoe milavolefona. Inona le milavolefona tiana atao? Raha ohatra ka miady ny tafika anankiroa ka manaiky ny tafika anankiray, dia mitolo teny izy. Rehefa mitolo teny izy dia manino? Manangana saina fotsy. Zay le misy fitenenantsika hoe mitolo tena tahaka ny lolo fotsy. Manangana saina fotsy izy. Rehefa manangana saina fotsy izy zay avela ny fiadiana. De rehefa avela ny fiadiana, manaiky ho babily le tafika anankiray izy, na koa hoe te hanao fihavanana izy. Tiana tenenina antsika an'izany matoa izy ny teneny hoe supplication io, amin'ny teny gasy moa izy de hoe fifonana. Fa amin'io hoe supplication io de misy heviny lehibe io hoe aza miady amin'ny herin'ny tenanao amin'izao fiainana zao. Aza miady amin'ny herin'ny tenanao manoloana ny ady, manoloana ny fahotana, manoloana ny fakapanahy, manoloana ny fizahan-toetra, manoloana ny zavatra rehetrarehetra. Aza miady aza ny tenanao no ataonao fiadiana, aza ny nofinao, fa voaozina zay olona matoky ny nofiny. Jeremia 3:20, voaozina zay olona matoky olona, voaozina zay olona manao nofiny ho sandriny, fa hotahina zay olona matoky an Jehovah. Raha ny herinao ny ankinanao, raha ny tazakao ny ankinanao, raha ny sandrinao ny ankinanao, raha ny nofinao ny ankinanao, tsy ankasitrahan'ny tompo zany, ary ho teo anatrehan'Andriamanitra zany, fa tena hiankina amin'ny tompo ianao. Jaona 2:12 hoe tsy mahay manao na inona nareo raha misaraka aminy. Tsy hiankina amin'ny tenanao ianao, tsy hiankina amin'ny fahaizanao ianao, tsy hiankina amin'izay mombamombanao ianao, fa ny tompo ho ankinana. Izy le tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Aza mandeha araka ny fisainanao maha-olombelona, aza mandeha hieritreritra hanompo an'Andriamanitra amin'ny ara-nofo, aza mieritreritra andeha hiady amin'ny ara-nofo, fa tsy ho tafavoaka ianao raha ny ara-nofo. Fa ho voasoratra, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filanofonareo. Zany hoe andeha araka ny fanahy ianao, ny fanahy masina ao anatinao no hitarika anao ary itokisanao an Jesosy Kristy amin'ny fiainanao ray manontolo. Apetraka ho aminy fanahirao rehetra, apetraka ho aminy zavatra mampieritreritra anao, apetraka ho aminy ny ady-sainao rehetra, fa izy mianao. Izy io azo antoka io. Rivotra sy ny ranomasina baikony fotsiny dia mangina. Ny rivotra sy ny ranomasina baikony fotsiny dia mangina. Ny aviavy tononony hoe aza misy voa aminao tsony, maina rehefa avy eo tsisy voantsony. Miteny fotsiny izy dia tanteraka. Misy marary any an-trano, teny izy hoe sitrana ny tongava aminao araka izay linao, sitrana ny mpanomponao, sitrana ny zanakao, sitrana izy. Zany hoe efa nizahana toetra zany Jesosy zany, efa fantatra ny valeurany zany Jesosy zany, efa fantatra ny heriny zany Jesosy zany, fiable zany, fiable zany.
azo itokisana zany, azo anteherana zany, azo ekinana zany, tsy olombelona zany ka andaingana zanak'olona ka amitaka fa zay nyteneniny dia ifaina. Ary tena hoe amin'ity taona vaovao tya zao janvier zao itombo ny fitokisanao aminy, itombo ny fiankinanao tanteraka aminy, itombo tena hoe ilavolefiny ianao a, tena hoe ametraka ny fitantanana, ametraka ny fanapahana, ametraka ny familiana, ametraka an'izany eo amin'i Jesosy. Aleo izy ny hitondra ny fiainanao, aleo izy ny hitondra ny tokantranonao, aleo izy ny hitondra ny orinasanao, aleo izy hitondra ny asanao, aleo izy hitondra ny zavatra rehetra hoe zay sitrapony no atao. Ary tsy hainao anatin'ny fanahina ianao, tsy hainao anatin'ny fanahina ianao, tsy hainao anatin'ny tahotra ianao, tsy hainao anatin'ny tebiteby ianao, fa ilaina ianao teo tany. Ny antony iainanao eto tany dia ho fanasina sy fahazavana, ny antony iainanao eto tany dia hitondra ny fiainanao an'ny olona. Ka raha ianao manahy, ianao matahotra, inona ny fiainanao entinao? Raha ianao natebiteby lava ary marary mihitsy noho ny tebiteby, marary mihitsy noho ny fanahina, inona no afatra entinao? Tsy akasika olona zany, tsy hitondra olona ny fiainana zany. Raha miona amin'ny olona marary ianao mety vao maika izy arary, raha miona amin'ny olona malahelo ianao mety vao maika izy alahelo, raha miona amin'ny olona manahy ianao vao maika koa le olona anahy. Fa apetrao aminy fanahinao a, apetrao aminy tahotrao a, apetrao aminy tebitebinao a, ary aza raisina intsony fa izy ny miado anao. Fa ny anjaranao dia zao mahatoky ianao ary ho hitanao ny fitantanana ataon'ny tompo. Fa kikikely a, misy toy antsinina ty ato amin'ny Matio ty a, le Matio 4:9 teo, fampaherezana anao zao teny zao a, fampiorenana tsara raha tonga anao hifantoka marina amin'i Jesosy Kristy. 5:20 ary hoy izany a dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo, dia izay hoaninareo na izay hosotroanareo, na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Mo ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njovy ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsokitra ireny, ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Mo tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo, mihoatra lavitra noho ireny ianao. Ary izy ao aminareo na dia manazy no mahay manampy ny andro iainany, na dia kely monja azy. Ary nahoana no manany amin'ny fitafiana ianareo, dia nio tsara ny faniriny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona natao mivonahany rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahatra any an-tsaha izay any anio ka tsy eo ampatana rahampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo rikely finoana. Teny mihitsy Jesosy hoe dia rikely finoana. Ianao nke tsara lavitra noho ireny, ianao tsara lavitra noho ireny. Dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no haninay, inona no sotronay, na inona no tafianay. Fa izany rehetra izany dia katsahany jentilisa fantatra, ny jentilisa no nitady an'izany. Fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra, rainareo izay any an-danitra, fa tokony ho anareo izany. Fa katsao ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany aza manany amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso hanany azy ampy ho an'ny andro ny rasy miseho aminy. Fampaherezana antsika tsirairay avy zany. Tena hoe sarobidy ianao anatrehan'ny tompo, ny rainao izay any an-danitra ny mianao raha ao amin'i Jesosy ianao. Ianao raha mbola tsy ao amin'i Jesosy mandray ity teny ity, mety ianao anatin'ny adi-saina be ianao, ao anatin'ny akiviny ianao, tsisy mamiratra ny fiainanao, anaty olana ianao, anaty zavatra malahira ianao, anaty famohizam-po ianao. Tsy sendrasendra nahitanao an'ity toriteny ity. Ny ambarako aminao tsy tately ratsimba, ny ambarako aminao tsy miomana eo amin'Andriamanitra ao, ny ambarako aminao tsy pastera na mpanompon'Andriamanitra, ny ambarako aminao a dia Jesosy Kristy. Eo ianao ampiresahana amiko eo a, eo ampiatrahana eo ianao na eo mpitsanganana eo, na eo mpandoliana mandolia, dia apetrao amin'i Jesosy ny fiainanao arak'izany teny zany. Fa tsy mandahanao izy, tsy mandahanao izy fa raisiny ianao, apetrao aminy ny fiainanao. Avy ianao izy nitantana, izy efa namela ny elokao, izy efa manasitra ny aretinao rehetra. Ekeo a fa mpamonjy anao izy, ekeo ny famelan-keloka tolony ianao, ekeo ny fanapahany ny fiainanao ray manontolo. Dia hitanao fa voavelany elokao, ary izy koa iahanao a fiainanao ray manontolo. Tsy mandainky ty tenin'Andriamanitra ty. Tenin'Andriamanitra dia tsy iza fa Jesosy Kristy, ary ny tenin Jesosy Kristy dia fanasy fiainana. Noho izany apetrao amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miahanareo. Azo antoka tanteraka fa tsy miova izy mahaly Seigneur mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay ary omeny anao, ny lanitra ary omeny anao fonenana. Maika ve izay taona vitsivitsy iainanao eto tany no tsy antohany aminao, ka aza manany amin'ny eto ianao. Ka tsao ny fanjakany, dia davy ny sitrapony, ataovy ny asany, ataovy izay sitrapony miara aminy
aoka ho izy no ivo ny fiainanao fa zay ny tena zava-dehibe ny ambiny rehetrarehetra tsisy ana ina tsisy atahorana fofeny fifaliana sy fiadanana ianao ary izara fifaliana sy fiadanana ho an'ny hafa koa atonga ny olona ho resy lahatra ka anaraka an' Jesosy Kristy noho ny fijoroanao ho vavolombelona tsy miainao anatin'ny fanahina fa miainao anatin'ny fatokiana ho an' Jesosy ihany ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavana amen.